Gisèle Ranampy izay ministra ny sanany asa-panjakana teo aloha no misolo-tena ny fiadetena repoblika ao anivony filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tanotandalana na ny HCTTED. Ny fahinana volana martsa teo no nivoaka ny didim-panjakana izay manendry azy sy manamarina ireo mpikambana hafa izay voafidy sy voatendry andrafitra ty rafitra ity. Valo izy ireo no mpikambana eo anivony HCTTED. Ankoatran'ny fiadetena repoblika dia misy ratsa mankaiky hafa ihany koa nandefa solo-tena mandrafitra ity rafim-panjakana anankiray ity. I Fensoa Emile Ramarokoto no misolo-tena ny antenimieran'olona. Safilaza kosa no misolo-tena ny antenimieram-pirenena. Angelo Ranaty Alson no avy amin'ny fitsarana momba lalam-panorenana. Ery Mandimby Rakotondrainy avy eo anivony fitsarana tampony. Jean-Marc Andriamanantena avy amin'ny CNIDH. James Ramarson avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety ary Soly Radson avy amin'ny olafitry ny mpisolo vava. Niakatra ny isam-pizahatany tonga teto Madagasikara nandritra ny roa volana voalohany tamin'ny taona 420 ity, raha ampitaina amin'ireo mpizahatany tonga tamin'ny taona 320 nandritra izay fotoana izay. Mpizahatany mahery ny 2,4 tonga ny volana janoary sy febroary teo, raha toka 7,2 no tonga ny taona 320 nandritra ireo roa volana voalohany ireo. Mbola samy ambany anefa ireo totanisa ireo, raha oharina amin'ny isan'ireo mpizahatany tamin'ny taona 2012 talohan'ny sinivalanaretina Covid ka nanakatona ny sistan'ny Madagasikara. Nadratra 5,4 ny isan'ireo mpizahatany tamin'izany fotoana izany. Na isany asa dia hita fa miamitombo ny taremarika mikasika ireo mpitsidika ny Madagasikara tao anatin'ny roa taona farany. No dia amin'ny tanam-polo ireo mpiangaly tolona vehivavy malagasy izay nandray anjara tamin'ny lalao afrikanina todi-tsaina ny Accra renivohitrikana amin'izao fotoana izao. Ny farana omaliny dia nireto atleta vehivavy misa 4 izay nisolo-tena ny Madagasikara ireto. Tsy nisy na iray aza nahazo medaly tamin'izy ireo. Françoise Rassor Malala teo amin'ny sokajy 12 kilao sy Noenjanary Rassonantenaina sokajy 13 kilao dia samy nihintsana teo amin'ny manasa-dalana avokoa. I Victorine Rassor Malala dia nihintsana raha vao indro niady ary Malala Soloniena dia nihintsana vao niakatra ny kianja indray mandeha. Nanao fonana ampahibe-maso tamin'ny Malagasy no nanovany ilay hira fanevany MDRM Madagasikara tanindrazana ireo mpanakanto nikitika azy ary nanisy fanovana teo amin'ny gadina sy nanampy tamin'ny tonony. Eliandry niaraka amin'ny Dida sy Tahina no nanoratra ilay hira vaovao ary nanome ny lohateny azy hoe mitsangana ry tanora. Nanentana ny amafana ireo ronan-tsary rehetra mirakitra ity hira ity ihany koa i Francis Razaverson izay tale jeneraly ny kolotsaina eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Tsy ireo tompony hira na be resaka ihany no nantsoiny amafany hira fa hatramin'ireo rehetra izay nanaparitaka izany tamin'ny jambajotra sosialy. Hira mananjina hirenera Madagasikara tanindrazana iny ka sarotiny amin'ny Malagasy hoy ny fanazavany ty tompon'andraikitra ity. Tsy hisy anefa na izany aza ny fipetra izay horaisy ny ministera mikasika azy ity ho hiatran'izy nanamafy. Piasa eo anivony ministera ny tontolo iainana sy lovain-jafy misa 30 no anaraka fampifanana ny angavy kely ho lasa teknisian'ny ala.